Applicar vera se mazziate fagase Smela da fiera ma sa come può fagase Ando I faname adi aftika fita Desa viuda fita Una volano lo di night Fanami sessa mi like Americana Dubai Fa Madagascar Tania vino Tonight Mange Wafana ragazzi Katsinaga Mange Senti abagara Tsimanga Mange Sana chatunga na mana Poma Papa Mange Fafa yuta Sabela ulavo Chamanu kunyele Atoko watendo komyele Abunita Ulana lavanda problem selene The Java solution facile ensenya Tumani Kapokara Mange babo Inuna fulanu loti night Nama notulu toti night Panami siasa milai Americana Dubai From Madagascar, Tanya Vino, tonight, Mange, Ofamara Katsika Sinyaga, Mange, Seti Abagara Simanga, Mange, Sana Chatungana Mana Poma, Mange, Fanta Yuta, Sabella, Mange, Ofamara Katsika Sinyaga, Mange, Seti Abagara Simanga, Aplicare verse mazziate fa case Si mena già fiera ma sa che non può fa case Hanno I faname ragazzi non fica Pesa viuda vita Ja, tsara loatra irany natao boka tahaka izay a. Tena malaza iny na amin'inona izy teo na amin'ny réseaux sociaux na amin'ny fandizan'ny tanora sy ny karazany any. Miarahaba antsika rehetra amin'izao harivariva ny andro alatsinainy izao a. Narosoko androany alatsinainy ny fandaharantsika tokony atao rapitro satria hijery baolina rapitro a, hijery baolina koa nareo a. De tsy tiako adalaina nareo ary marina fa mety misy vao ngeda be rapitro na ohatran'izany satria ny zavatra tokony ho fantatra zany dia mivoatra isa-minitra, isan'ora, isan'andro le resaka motion de censure ary tsy afenina fa ny hery na ny fihetsiketsehana ambadika izany dia ohatran'ny te hanatanteraka korotana na hoe tena zavatra tena tseritseretina hitranga amin'ny firenena. Tsy anjarako moa no miteny an'izany na ratsy zany na tsara na hoe ahoana fa hoe tsara hoe tsara le izy na ratsy fa zay koa ny antony nanaovako fandaharan'izao androany izao mba ahafahana ifampiresahana momba ny
Ho avy salama monsieur Mika MC salama daholo tsika. Hiresaka ihany koa tsika momba ny baolina Argentina sy Kroasia, Frantsa sy izy teo, Frantsa sy Maroc. Alefatsika ny rano jedy ho fampiarabana akory aby ianareo ary miaraba ihany koa tsika ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tratra ny tsingeritaona naterahany androany 17 izy iny raha tsy diso raha sanatria ka diso dia itsio re tompoko ary ialako tsiny dia zao satria tsy nanaraka loatra hoe firy taona izy na firy taona fa amiko na 17 taona na 17 taona mbola tomadiny lehilahy ary mbola mihetsiketsika be ka tsy ny taona no mitondra azy fa ny solidité intellectuelle zay mety ananany sy ny disponibilité physique zay mety ananany ihany koa. Gaga indray zao ny Proravalo amizay hoe Arlery zany ohatrany tsy de mamely Andravalo, ny marina toko tsy maintsy lazaina fa tsy hoe olona salama vatana de renao faty fotsiny eo takany nahazo anay tam'izany andro raha hoe raha tsiraka salama vatana io tamin'izy mbola salama de tamin'izy mbola salama zany de lazain'ny olona fa jamba azafady satria foana hoe manao maloto amin'ny kilaoty, manao kosy, misy an'izany tsy mba de raha-pianarina hoe amely olona hirary ratsy fahasalamana olona zany ny tenanay. Ka de mirary soa anao Andriamatoa Marc Ravalomanana ho ela velona ho tahian'Andriamanitra amin'ny zavatra zay atao, ho tonga amin'ny avy indrindra ihany koa ary omeny fahasalamana hatrany amin'ny zay eritreretinao amin'ny fanasoavana ny firenena sy ny taranakao ary ny ankohonanao. Tiara ho fampiarabana ho antsika malagasy ary indrindra ho an'izay manana ny anniversaire androany. Ndao ary ny antony nandefasako an'izay hira zay koa azafady tompoko dia ho dédicaceko ihany koa ny nenina i tantine Christine. Tsy afenina fa mafimafy ny komban'ny tantine am'izao oro zao na tamin'ity herinandro ity ary tena eo maninona kodimirana moa filazan'ny malagasy azy zay fa eo amin'ny sampanandalana izy no misy azy am'izao fotoana zao. Androany moa izy de nametraka safidy mazava fa ho azavaintsika na izany na izany ny dikan'ny teny sy ny zavatra nolazainy androany mba ahafahantsika malagasy mba tsy ho taitra rapitso na hoe indray tantiny Christine lazaina fampamadika na hoe inona na hoe ahoana na ahoana satria mora amintsika ny mandoka olona rehefa mety amintsika ary mora amintsika malagasy koa ny manozon'olona rehefa tsy mety amintsika fanapahakevitry le olona. Zay foana ny ataoko hoe aza mba fampiakinakina rehefa tsy mahavita inona atao nareo de mipetraha tsara amin'ny zavatra tsy vitanareo fa tsy ny olona manao ny elanareo vanina. Mora amin'ireny le olona tsy manao reny mihitsy manko no miteny hoe mpamadika zao ka maninona ianao raha mba mipotra miteny mba miseho deva ery takan'ny olona rehetra dia teo raha fahasahianao raha tena sady koa ianao ndao ary akory aby nareo jety.
soa amin'artany soa vita lalanabe nanakoreno matonga soa ganareo tonga soa amin'artany soa vita lalanabe nanakoreno Shua sama ngai pusha la mashua pangalo manawa Shua sama ngai pusha la mashua pangalo manawa Andre mami sai wasi ke to dwani tapuri etisho Andre mami sai wasi ke to dwani tapuri etisho Ingana sai shana shala mapatra sala re shua wasi ya be shana nula bisha Ingana sai shana shala mapatra sala re shua wasi ya be shana nula bisha Ara paina rewe patunga shua Kute ara paina rewe patunga shua Kita shua la ma beta papura tiana kapia lai tiana ma tunga shua manya flas Kita shua la ma beta papura tiana kapia lai tiana ma tunga shua manya flas Ashara la kumurungan tan kute ara paina sikemena kapi tunga shua nyatan washa na wakanga ya tunga shala masara kuwa marao mana kuya bimra shua watu chalanga rupa sikembango mana la shisha Saintin'ny gazety tonga soa aby ianareo efa vita ny lalanato izy izy ary tsy maninona fa voatokantsika ho an'ny fianara mihitsy ity fandaharana androany ity satria dia any fianarana ny fianaratsoa ny hery amin'izao fotoana izao na hoe ny tompon'ny karatra any an-tanan'ny Taty Kristina ny karatra sy ny baolina raha zay no tenenina. Araky ny lazaiko hoe narosoko andrano ny fandaharana satria rapitra misy baolina ary hijery baolina nareo za koa hijery Argentina sy Croatie. Eny fa mety misy vaovao rapitso, vaovao lehibe ihany koa toy an'ity motion de censure ity sy ny karazany fa narosika ihany aloha ny androany satria noho izay antony izay satria azo lazaina hoe vaovao ihany koa taony sorena taony faly ohatran'ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainana andavanandro ny hoe mahafaly sy mahateritra fa ny anjarantsika dia manazava ny zavatra mitranga. Croatie sy Argentine iza no alaina iza no mandresy raha izay no fandehany. Tena tsy afiainiko fa raha mandinika tena mandinika dia ianao tsinona mba mijery an'le fandehan'le match ihany zany hoe ino zany manao le Argentine. Raha i Messi manokana aloha zany dia hitako hoe tsy ho atahorany reto Croatie reto satria
mafy be le Croatie tsy de tena hoe mahay baolina be hoe ahoana, fa raha ampitahaina zany nga Modric sy nga Messi, nga Modric tena manao baolina, fa nga Messi zany rehefa tonga eo amin'ny 22 metres eo, ao anaty surface eo, ka tonga eo mitongo ny baolina, de matetika iny mitodika any but, ary eo izy no tena atahorana satria mandrapatonga an'iny baolina iny eo amin'ny tongony eo, dia presque mandeha tongotra fotsiny nataondra namany eo ambony terrain. Zany hoe tsy mila surveiller-na zany na atao raisy ray ohatran'ny hoe Kane na i Saka na ohatran'ny tamin'ny Anglisy zany, na ho ataon'ny Croatie ohatran'izay nga Messi fa avelany andehandeha eo iny. Par contre mafy be koa le défense-n'ny Argentine, na de hoe lavaky le Arabie Saoudite ary, tonga de mivoatra be, rapide be le izy. Fa eto amin'ny le défense-n'ny Argentine zany, feto am'le équilibre secteur par secteur, attaque, demi attaquant sy ny récupérateur ary ny défense, équilibré kokoa le Croatie, ary manana percutance kokoa à tous les niveaux les joueurs, alahatry le entraîneur croate. Ary azo adino fa ity Croatie ity efa tonga finale tamin'ny 2018. Azo adino fa Croatie koa efa tonga demi-finale tamin'ny 1998, ary saika resy ary la Frantsa tam'izay satria raha tsy diso ny fitadidiako teo manko tamin'io match teo amin'ny Stade de France io, raha tsy diso tao Croatie no nahafaty aloha, de nisy an'le but nga Lilian Thuram iny, le but takan'ny nataony nga Pavard no tam'izay ary nalaza zay zavatra zay, resin'ny Frantsa moa Croatie tamin'ny demi-finale 98, zany hoe efa ao anatin'le manana ny culture de la gagne zany reto Croate reto, ary azo adino fa ireto Croate reto mametram-panontaniana ny maro hoe ahoana raha ny système na ny structure sportive any Croatie, satria Croatie de firenena kely nefa ny Croate zany na volley-ball, na basket-ball, na hand-ball, na football, eny fa na de any amin'ny tennis koa ara dia mamokatra élite maromaro. Ho vita eto ve zany reto Argentin reto sa i Croatie no mety handresy? Samby tsy de mahafaty baolina firy, eny mahavita 0-0, 0-3 Argentine ohatran'izany, kanefa ny amin'ity indray mitoraka ity hitako mafy be ny défense-n'ny Argentine, non Croatie, mety hisy prolongation io zavatra io, ary mety mifaratra any amin'ny tir au but mihitsy am'izay fotoana izay no ahitako hoe mety ho Croatie ho tafakatra, mety ho resy Croatie i Argentine. Fa raha ohatra hoe en forme ary manao baolina, tena hoe manao baolina nga Messi, satria efa mba demi-finale io zany, manao effort faraparana eo izy, ary eo mety grosse surprise hoe ay ty lera namana ny se préserver tany aloha mandrapatonga aty amin'ny farany, raha izay zavatra izay no mitranga dia tsy ho voasakan'ny Croate
ny dribble na zay zavatra ataony Messi ao anaty surface possible mihitsy avy amin'ny Messi mety hisian'ny penalty ho an'ny Croate ary salut taty. Oui, bonne nuit alors. Oui, on va parler de Christine après, mais tu peux dormir. Et amin'izay fotoan'izay possible nazahoan'ny Croate ny Argentin na coup franc ivelan'ny surface na mety ho penalty mihitsy amin'ny coup de pied arrêté zany a akaikikaiky ny surface na ao anaty surface de dangereux le Messi raha izay zavatra iny no mitsanga dia risy indray ilay Croate. Io zany sarotra io Croatie sy Argentine io satria tsara ho ahy le défense-ny Argentine ka raha ohatra izy mahafaty aloha indrindraindrindra fa amin'ny alalan'ny coup de pied arrêté dia sarotra miratiraper azy rehefa avy eo satria à la différence ny Brésil Argentine tena mahay manao tena mahay manao stratégie de défense ary contre-attaque no ataon-dralahy rehefa avy eo zay tsy nataony Brésil mihitsy fa tonga de attaque hatrany hatrany stratégie na schéma de jeu napetraky izy teo Brésil. Maroc sy France araky ny teneniko anareo aho hoe za maka Frantsa kanefany atahorako ihany le Maroc raha sanatria zalahy en forme fa amiko ho reraka ireo bois ireo ny antony de tsotra be hoe au moins izy nanao 2 prolongation zany hoe 120 minutes zany ary izy koa misy joueur efa tena akaiky ny efa hoe bon blessé zany na hoe maratra possible hanao ve sa tsy hanao. Ny joueur tena atahorako ao anatin'le équipe ny Maroc de le numéro 9 le buteur raha tsy voasakana aty aloha ny afaka tsy miandry anao Malalatina Razaferson tsy de baolina fa miandry momba ny mpanina afaka tsy miandry anao raha ohatra tsy hana fa zay le fandaharana aloha fa misaotra anao aloha tonga soa eto amintsika. Le numéro 9 ny Maroc no tena atahorako ary iriko tena mba iriko le 4 tiako ihany koa raha ohatra mba lasan'ny PSG satria tsy ampaniny numéro 4 iny Amaraty moa naran'izy teo ny équipe amin'ny PSG amin'ny resaka demi récupérateur zany ary manana volume de jeu ohatran'le numéro 4 ny Maroc iny. Io zany fanontaniana mipetraka hoe araka ny volume de jeu any le numéro 4 iny ve ngia Tchouameni sa tsy ary avy aty amin'ny ilany ho voatazona ve Ziyech am'le passe be de tonga ao am'le central zany de tonga am'le numéro 9 le baolina na avy amin'ny ilany ankavia adiniko moa na Boufal de tonga ary am'le numéro 9 ihany koa le baolina satria rehefa tena dinihako tsara mbola averiko ihany Varane no handicapin'ny défense-ny France fa tamin'ny farany teo ngia Upamecano izy teo sa Upamecano no nanao faute betsaka sy ngia Hernandez. Amiko zany tsy ho tezitra mihitsy na alahelo raha lasy Maroc fa au contraire raha fier satria misy équipe africaine ho championne du monde. Raha vao resin'ny Maroc rapitso, resin'ny Maroc amin'ny Larby Frantsa tsy masika Malalatina kifa azafady madame sa monsieur aloha azafady ialako tsiny. Eny amin'ny fona aza raha masika Malalatina azafady tompoko.
Ifonako azafady aminao. Raha maresy Maroc dia izy no championne du monde. Raha maresy la Frantsa dia izy ihany koa ny championne du monde. Tiako ho fantatrareo tam'izay pari kely mba nataoko, France contre tout no nataoko, dia nanao option anankiray hoe Portugal contre tout kandro matin'ny Maroc iny, dia Frantsa sisan'any ho hitantsika eo amin'ny larobia. Misaotra indrindra tompoko. Hiresaka momba ny intervention nataony Taty Christine tsika, fa alohan'izay dia tsy de fombako loatra mamerina ny zavatra noteneniko, kanefany alao averina le izy satria ohatrany hoe raha niteny an'le izy moaly, raha niteny an'le izy tamin'ny herinandro, ohatrany tsy de betsaka ihany ninino ny zavatra nilazaiko. Raha niteny tamin'ny heritaona tamin'ny volana aogositra, niteny volana avril hoe misy olon-kafa mihitsy zay akaiky ny fitondrana, hamitaka ny vahoaka, hamitaka ny opposition, hamitaka ihany koa ny fitondrana, handrombaka ny fanjakana. Mitandreminareo mifampidinihanareo olon-dehibe amin'ny fanoherana sy ny fitondrana, fa ho lasa any amin'ny varotsy ny fody ary hiletika lalina de lalina any amin'ny fahamaizonana sy any amin'ny tenin'izany atao hoe halatra tanteraka ny firenena. Tsy de nisy n'ino zay. Rehefa niteny aho hoe tsisy n'inona azotsika antenaina ny député, ohatrany tsy de nino ihany koa ny sasany. De alao alefako ny teniko omaly, de amin'izay fotoan'izay izy mazava kokoa. Tsy de fanaoko le hoe je me répète fa alao izy mba henointsika eo amin'ny 3 minitra eo dia hoentsika mahita azy. Maromaro amin'ny malagasy zany hoe raha atao zany ny fandiniany, misy olona 4 eo, 5 no iriny ny malagasy ho tonga amin'ny fitondrana. Marc Ravalomanana, Ira Rajaonarimampianina, Pasteur Maioly. Raha mety misy ihany koa, misy ny mpanohana ny Iasiteny, ny Rena Solonieko, Andry Rajoelina, reo anankidimy reo londohany amin'izao fotoana izao. Fa misy olona any ambadika any tadenao forsinina, ametraka zavatra ao anatin'ny korotana, de tonga de hoe japiana daholo ny zavatra rehetra mitranga, isinony tsy fahamarinana sy mikorotana amin'ilay firenena. Ianao vahoaka malagasy ny tompona andraikitra amin'ny safidinao. Et comme il a dit Didier Deschamps, on s'est donné les moyens. Donnez-vous les moyens à la hauteur de vos aspirations respectives. Tsy mihetsika avy anao, mampiseho anao ny fihetsika rehetra, eny fa na de mifidinana eny an-dalambe na ny fihetsika avy amina mouvement na manifestation tsy haiko, hoe raha Valomanana ny irinao io tonga eo amin'ny fitondrana, tongava masy, tongava amina vahoaka maro amina rivony aman-tapitrisana. Ira Rajaonarimampianina paray. Fa rehefa tsy hainao fa manao ary zato am-pandriana fotsiny ao ianao, de tadio fa lasany amin'ny lalak'afy, de mifamitaka tsika menak'afy.
Fa mitako tsika menavavy. Hoy aho tamin'le filoha anankiray zay. Eny e tsy maninona. Inona ozy izy zay mpivarotra ronono any ozy izy. Tsisy antony tokony atahorako azy, de hoy zaho mantsy azy tamin'izay. Andriamatoa filoha, irréversible io tsy voasakanao io. Satria le vahoaka aho efa maro no tezitra aminao. Nareo eto Antananarivo no mahatsapa an'izany ozy izy, fa tsy mivaoka any amin'ny faritra. De taminy hoe, Monsieur le Président, c'est Tana qui fait qui défait. Tsy zany intsony zao ozy izy. De n'izy iny mitranga. Misy rahalahy zay, io resy bainina irréversible io. Simple la DJ ariva lesy ozy izy lery. Tsy talala ve fa matanjaka be baina ozy ohatran' zao. Tsy voasakany lahy io. Io izy io. Inona zavatra mitranga amin'izao fotoana zao? Inona ny capacité Andravalimanana tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2002. Non seulement il savent, et en plus il s'est donné les moyens. Inona natonga ny Andriamatoa Andry Rajoelina tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2009. Non seulement il savent, en plus il s'est donné les moyens. Inona zany midika, inona zany ny antony ho antsika vahoaka, ho anao mpanao politika amin'izao fotoana zao, ny moyen atongavana eo amin'ny fitondrana. Raha hitondra an'izany hoe aspiration ny vahoaka ianao, hitondra an'izany hoe fanirian'ny vahoaka ianao, de vous vous donnez les moyens. Asako ianao fa tsy manao ary zatam-pandriana. Anofinofitsy plasy eo ianao, de mieritseritra ianao dogadokafany à gauche ianao, de dogadokafany à droite, de mieritseritra ianao fa mandeha ty zavatra ty. Il faut se donner les moyens. En plus, fasahina ihany koa. Il s'est donné les moyens, Marc Ravalomanana. En plus, ça izy, 2002. Nanaraka azy amin'ny vahoaka. Andry Rajoelina, il s'est donné les moyens en 2009. Sako le bandikely. Nanaraka azy ny tafika. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Andry Rajoelina se donne les moyens de se défendre. Pirina ny député. Fa ianao mpanohatra. Lasa indray ianao ny ady valay ny soteniavanao. Vao malinaly ianao nanentsika Madame Christine, neny Christine, taty Christine hoe nanitsaka olona teny an-dalambe ny vadiny tany Ambositra. Isan'andro ianao no teny an'izany. Tao anaty radio anao. De mieritseritra ianao fa manadino an'izany le vahoaka. Hoe adinony vahoaka hoe ananany vahoaka trosa hoe mivadiny zany ramatoa zany, nisy olona maty tamin'izany andro zany. C'est pour vous dire que l'opposition navigue à vue. Zay no teniko maly. Ahoana no atongavany eo amin'le hoe irréversibilité ana situation. Zay ngamba no tsy voazava. Rehefa situation politika zany no hoe en majorité ny vahoaka ao anatin'ny fony ao tsy vitany tezitra, tsy vitany tsy faly, fa miandrika io ny lalana fotsiny, ampisehoana ny heriny, hidinany eny an-dalambe, ka na iza olona sa ka hitany hoe mampetipety azy, dia lasa
io vahoaka io, ary tsy tany izy am'izay fotoana zay na mpivarotro nono na DJ no mitarika azy. Eny fa na de mpitarika posy ary, rehefa iny n'itanay iny fasà ka metimety aminy la gueule et le profil du meneur, efa lasa izy, tsisy adihevitra any am'izay. Ka tsy hiteny ianao hoe mpivarotra ronono any ve inona no rarahiako an'zany? Simple DJ any ve de inona no rarahiako an'zany? Non. Rehefa feno ny fepetra hoe tezitra ary miandry am'kion-dàlana, tezitra tsy faly, miandry am'kion-dàlana, de efa mananontanina zay le irréversibilité. Miandry an'le tsy tena hoe mana latsaka avy any an-danitra, fa miandry an'le occasion en or, de zay olona mahavita mi-créer an'zay occasion en or zay, na mi-créer an'zay dynamique gagnante, izay no arahan'ny vahoaka. Zay no mahatonga an'le izy hoe rehefa tonga zay zavatra zay, de irréversible les situations. Ary ny mpitondra tsy mahay maka lesona am'zany dia matetika midonona am'rindrina. Andriamatoa ery Rajaonarimampianina no nainaka lesona tam'zany satria marina fa vitsy le vahoaka teo Analakely, vitsy ny député telo amby fitopolo, fa natsapa ny tovolahy, natsapa ilay filoham-pirenena, za tsy manana député. Ary ny tena zavatra tena tsapany de zao, alors za je sors par la grande porte, tsy mamono olona, démocratie ihany koa zay. C'est moi qui prends le soin de choisir la date, le jour, l'heure de mon départ, pas aux autres. C'est un signe de grandeur d'esprit. Fa ny filoham-pirenena monsieur Mafy, monsieur Kable, dia tsy mieritreritra an'izay, fa ndao 2:00 foana, de rehefa samborina eny an-tanimbary takan'le akamo anankiray zay vao tonga saina. Et trop tard. Na de nisy olona niteny raha hoe irréversible io situation io. Mbola velony ngia Laura Rasomaharo, mbola velony ngia James Saramarsson. Tonga ny fotoanan'ny fifidianana 2002 sy nirotaka 2002, Fleury Rakotomalala teny amin'ny Hôtel de France, zay tokony hanohana an'izany atao hoe ngia Ratsiraka Didier, mbola velony ngia Marcel Bernard, mbola velony ngia Rasoza Charles, fa tsy nanohana toko satria fantatro fa hidona am'rindrina. Na aleoko niaraka nindrevy, niaraka tamin'ny ekipako, na hoe namako teny amin'ny Hôtel de France. Raha tsy zany hoe potika tao koa. Tsy niaraka ary za potika ihany, satria saiko hodorana koa ny tranoko tamin'ny 2002. Raha ho anareo zay tsy mahalala, mangalara renseignement, marina ve zany, iny Arfidy Ramanandray be iny mahafantatra tsara an'izany, anisan'ny olona nanavitra anahy reny tamin'ny 2002. Rehefa tonga zay irréversibilité zay, tsisy fika. Inona no tiako itenenana? Tiako tenenina amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Ny saika lohateny ho ataoko manko tamin'ity fandaharana ity de hoe est-ce elle a accepté Tati Chris parce qu'il y avait une meilleure offre ou une offre plus offrante, ou bien pour sa propre sécurité. Fanataoko fotsiny hoe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en politique aussi, la politique n'est pas l'art du mensonge, c'est l'art du contre-pied. Et là, je dis, bravo Tati.
C'est un contre-pied fort. Mais misy zavatra mila hazavaina ihany ao satria misy zavatra non dit ao anatin'le teniny taty Kristine. Aloha miala tsiny aminareo fa za tsy hamely an'zany madame Kristine zany mihitsy hoe n'inona lazainareo. Olon-dehibe zany manaja an'zany. Zay mianaka tsy mifankahazo eo ahoana, au contraire mifanohitra zay amin'ny politika. Fa raha zany apprécier anareo hamely an'i taty Kristy azafady tsy mamely aloha. Ary à la limite micomprendre amin'ny madame Christine am'zao oro tsy am'zao oro zao, mbola tsy niteny akory ary mbola tsy nanapa-kevitra akory izy hoe io zavatra nidéclareny androany io de efa maly de efa niteny hoe fa nareo ve de mieritreritra ny madame Christine vendrana e? Vao omaly nareo mpanohatra no nanao hoe omboy, tokony hidémissione ianao madame Christine. Inona ny opa tsy natao amin'ny madame Christine? De rapitso hoe metimety aminareo indray zany ny zavatra ataon'ny neny Christine de milay be vous êtes la meilleure, vous êtes la plus belle, la plus jolie. Io indray madame Christine fa mieritreritra ny momba azy sy ny hoaviny sy ny sécurité na tsy fantatro zay antony nanapahany hevitra amin'io de inona indray lazainareo menakavy. C'est parce que vous n'avez rien pour présenter, vous n'avez rien de dynamique qui puisse mener vers la victoire. Et voilà pourquoi chaque opportunité, chaque occasion, vous essayez de saisir. C'est parce que vous n'avez aucun plan. Cela veut dire quoi? L'opposition est aussi une école. Adalan'ny mpanohatra frantsay ve no miteny hoe ity ny drafotra, ity ny plan de société, de solution, ity ny résolution, ity ny fanalahidiny ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao. Nous, les gens, avant de parler des autres, ils parlent de projet. Mais tu sais qu'on parle de quoi? On parle de taty Christine. On a même du mal à souhaiter bon anniversaire, monsieur Marc Ravalomanana. De maninona mahafaty ve manao an'izany? Mahafaty ny mampara ve manao hoe arabaina anao Andriamatoa Marc Ravalomanana? Mahafaty ny Fleury Kotomalala ve ny andeha arabany Andriamatoa Rajonary Mampianina hoe arabaina anao tratran'ny taona tompoko? Parce que tellement tsy manana zavatra hoentintsika eo ambonin'le balance an'le atao hoe fiainam-pirenena. Ny vahaolana ny lehibe indrindra fa tsy ny olona arosonao eo. Kanika raha vao manao contre-pied le olona, tonga de tohana daholo tsika menakavy. Parce qu'on ne s'attache pas aux valeurs. AUX, avec S en valeur. On s'attache à l'homme, alors que souvent l'homme est traître. L'homme ne pense, du moins l'humain, ne pense qu'à ses propres intérêts. Et souvent les politiciens sont des êtres égoïstes et narcissiques. Tsy vao androany zany ny définisseur psychologiquement, si vous n'avez pas un ego qui dépasse les normes, ne faites jamais de la politique. Vous voulez que Madame Christine abonde dans le sens de vos intérêts, tout en oubliant les siens. Et vous rêvez. D'ailleurs, tonga de mivoaka ny communiqué antsika. Misy coïncidence am'le déclaration amin'ny Madame Christine. Ohatran'ny tia hiteny hoe niaraka niketrika taminay. Manahirana ny zavatra mitranga satria ny tena marina dia zao, rehefa tsy manana ny aroso ianao sy manana ny entina amin'ny vahaolana amin'ny raharaham-pirenena dia manenjika olona nataonao. Za ohatran'ny hoe ozy nareo
le rangahy ty koa raha andokany ka hery rajonaro mampianatra zany hoe inona tena izy angambany ity akaiko aty de hitako fa miala tsiny a ny mpanao gazety nanoratra hoe il s'est abstenu à critiquer et à amener des critiques virulentes. Il s'est orienté vers la construction, vers la proposition des solutions pour sortir ce pays dans ce marasme. Tsy zany nanoratra an'izany. Vakio any amin'ny midinga angambany izy zay. Na any amin'ny gazette de la Grande Île. Satria ireo ihany ny amin'ny famako. Inona no tiako tenenina amin'izay? Ny solution ahafahanao misongadina, ny vahaolana entinao anatin'le firenena no ahafahanao misongadina, fa tsy hoe isaky misy olona mifampitezitra ary na mifampiekipy ary. De lasa ianao maka anilany hoe go vas-y kopahana ny hafa alefa madame Christine alefa azo ratsy indra madame Christine ko. Fanambarana manoloana ny toe-daram-pirenena misy ankehitriny izay mampisavorovoro ny sain'ny vahoaka malagasy. Ny tenako filohany antenimieram-pirenena dia manao izao fanambarana izao. Andraikitra apetraky ny lalam-pamirena ho an'ny solombavam-bahoaka araka ny andininy fahatelo amby zato ny fandrefesana miasa ny gouvernemanta amin'ny fanatanterahana ny politika akapoben'ny fanjakana. Ny solombavam-bahoaka maro anisa majorité parlementaire eto anivon'ny antenimieram-pirenena, indrindra fa ny tenako manokana dia manamafy hatrany ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ao amin'ny politika fampandrosoana ny firenena ho tombotsoa ambonin'ny firenena izany. Koa eto am-pamaranana dia miantso ny fitoniana sy ny filaminana ho an'ny vahoaka malagasy fa isa vorovoroikina toa. Zay averiko kely mba ahafahantsika mihaino tsara hoe inona ny tiany olazaina ary inona ny fananiana tsy ny tenenina. Satria rehefa miseho tokoa rapitso eo indray voagaga daoly isika mianakavy. Ozinga Razafy Maleo André Tahina Arzaka vizana lanindrora fotsiny eo ianao Monsieur Fleury fa raha nivoaka n'Antananarivo tompoko dia sarim-bavy daholy fa enjana ange izao zava-misy mahazo ny gasy izao na resaka politika na fiainana indrindra fa tena lalaovan'ny mpanao politika mpitondra any amin'izao amin'ny resaka blabla sy lainga tahaka ny vahoaka tondrona bado safady ny fiheveran'ny mpanao politika mpitondra ny vahoaka dia magaga fa dia manjonitra mijery sy mihaino film ary zareo vahoaka. Isoresaka kely ity lalana amintsika ity fa tena mampiteny maona marina ingata teny indray iny. Vizana lanindrora hono sasany. Tsy lanindrorako namana ny akama Razafy Maleo fa tizako ihany ny tizako satria efa maromaro ihany ny tonga saina. Averina ny tenineny nay madame Christine. Fanambarana manoloana ny toe-daram-pirenena misy ankehitriny izay mampisavorovoro ny sain'ny vahoaka malagasy. Ny tenako filohany antenimieram-pirenena dia manao izao fanambarana izao. Ny tenako izy io. Raha izay.
andraikitra apetraky ny lalam-panorena ho an'ny solombavam-bahoaka araka ny andinin'ny fahatelo amby zato ny fandrefesana ny asan'ny gouvernemanta amin'ny fanatanterahana ny politika akapoben'ny fanjakana. Ny solombavam-bahoaka maro anisa majorité parlementaire eto anivon'ny antenimieram-pirenena indrindra fa ny tenako manokana dia manamafy hatrany manokana indrindra fa ny tenako manokana indrindra fa ny tenako manokana dia manamafy hatrany ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ao amin'ny politika fampandrosoana ny firenena ho tombotsoa ambonin'ny firenena izany. Averiko mihitsy eo amin'izay séquence zay mba tsy sino ny famitahana satria zava-dehibe loatra izay zavatra nitenenina zay. Indrindra fa ny tenako manokana dia manamafy hatrany ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ao amin'ny politika fampandrosoana ny firenena ho tombotsoa ambonin'ny firenena izany. Koa eto am-pamaranana dia miantso ny fitoniana sy ny filaminana ho an'ny vahoaka malagasy fa isa vorovoriky eny indrindra fa ny tenako manokana dia manamafy hatrany ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ao amin'ny politika fampandrosoana ny firenena ho tombotsoa ambonin'ny firenena izany. De zao indrindra fa ny tenako ny anona aloha zany ny communiqué de ny tenany no nanoratra azy sy nanao azy raha zay ny tiako lazaina. Ary no amafisiny tanteraka hoe akoatra ny reto le majorité parlementaire dia ny indrindra fa ny tenako izy dia manohana hatrany amin'ny fiaraha-miasa ary ny fanohanana an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Averiko izy mba tsy hisinony hoe manao interprétation toko fa hifonako tanteraka aminareo. Indrindra fa ny tenako manokana dia manamafy hatrany ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana. Manamafy hatrany ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Eny indrindra fa ny tenako manokana dia manamafy hatrany ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ao amin'ny politika fampandrosoana ny firenena ho tombotsoa ambonin'ny firenena izany. Manamafy hatrany zany ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana an'Andriamatoa Andry Rajoelina indrindra fa ny tenako. Mazava angamba izay tonga ny afatra any amin'izay mieritreritra ny hoe na idémissionna anisan'izany ny tenako tsy afenina zany tafiditra atao anatin'ny projection raha ny analyse ny situation tamin'ny talata izy iny raha tsy diso hoe zao ny zavatra hitranga d'après ny renseignement voaray teo am-pelantanana ary sanatria io tsy mandeha de hisy ny démission. Ny lakile ny zavatra nitranga nefa de zao ny fihaonan'izy mianaka manokana tsy fantatra zay resaka atao, za manokana aloha tsy mahafantatra, za sady tsy mampara ny tsy TGV
Donc tsy fantatro ny zavatra nitranga tao, fa ny teniny eto mazava be hoe manamafy ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Inona tsy voalaza ao anatin'izay? À aucun moment izy tsy niteny hoe manamafy ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana ny gouvernemanta. Tsy niteny an'izany izy. Adinony ve? Tsy mino aho. Sa efa milamina ve? Zay no tsy fantatro. Fa amiko, tel que c'est présenté en plus, mpitsara ambony ity manao manao communiqué, donc zany tsy maintsy misy ny hoe non dit ao anatin'ny zavatra teneniny. Zay azony ampiasaina rapitso na tsy ho ampiasainy rapitso. Sous-entendre ve zany hoe satria raha ohatra hoe bloqué zany le processus eo amin'ny niveaun'ny assemblée nationale de mba ahafahana mandroso kokoa am'le resaka hoe gouvernemanta, de mety lasa mieritreritra ny sasany hoe mety hisaisira ny ACC zany ireto député reto amin'ny interprétation ny constitution moa tsy ny interprétation loatra hoe inona ny interprétation fa hoe que dit la constitution par rapport am'ty fait ty, comme quand on dit hoe que dit la loi. De possible zany raha ohatra mandinika ho an'ny mpandinika mahay lalàna raha ny tenako ara mety tsy de mahay an'izany akory, fa matoa tsy niteneniny hoe manohy hatrany ny fiaraha-miasa, manamafy hatrany ny fiaraha-miasa, na de hoe fiaraha-miasa fotsiny ary, fa napetrany tsara tery ambonimbony tery hoe voafaritra tsara ao anatin'ny lalàna 300 fahazoan'ny député ny manara-maso sy mandrefy ny asa vitan'ny gouvernemanta. Le 12 androany asa mety tafapetraka rapitso angambany io zavatra io, de mety mivaly alohan'ny le 16 satria efa misy mieritreritra zany hoe mety misy ino de izy teo réunion na hoe fivoriana tsy ara-potoana. De eo indray ny lasa ny saina zany hoe ho faranana am'ty Desambra ty ve le izy sa asiana fivoriana tsy ara-potoana amin'ny volana janvier, zay volana ho fiam-panavahana tratry ny taona, sa avela hiangona ao de tonga ny février dia iny ny lasa fiavian'ny rotaka. On n'est pas du tout dans l'assurance du lendemain. On n'est pas du tout dans la certitude amin'ny zavatra hitranga rapitso satria enika anie zany diso am'izay que dit la constitution zay, satria nandrasana tsisy midoteny hoe ny majorité parlementaire actuelle pro-Rajoelina, leur soutien par rapport au président Andry Rajoelina en est indéfectible. Personne n'en doute. Seulement de là à ne pas dire, ne serait-ce que manamafy hatrany ny collaboration ny fiaraha-miasa amin'ny gouvernemanta, aucune ligne, aucun trait, aucun mot ne puisse manifester, encore moins symboliser
io fanamafisana ny fiaraha-miasa ny gouvernement io fa nahinina ve zay sa est-ce volontaire ou une omission de la part de Mama Christine ou est-ce une fenêtre de tir? Personne n'en sait. Fa zavatra hita aloha, suite à la déclaration de maman Christine na taty Christine de tonga de efa nijapy sady ny MMM mierina miaramiainga, tsy zany namorona an'zany fa ny olona any faritra dia ohatra nampitovitovina mihitsy am'le déclaration, ny communiqué any madame Christine le zavatra natao. Tia teny zany ve le MMM iseho public hoe zay no tao ambadiky ty motion de censure ty, fa calme fotsiny nareo, tsy fantatro ary tsy teny ana de fantatro ara satria tsy andrano no mbola itenenina an'zany fa ny dinamika eton'zao zavatra zao dia misy ny antsoina hoe crise de confiance tsy entre ny député sy ny filoham-pirenena fa ny député parlementaire majoritaire pro-pouvoir sy ny gouvernement. Zay aloha zany tsy azo lavina. Na izany na tsy zany koa, ny premier ministre koa de manana problema koa amy tsy fifampitokisana ireto ministra anankitelo farafahakeliny satria ireo aloha ny démasqué nampirisiky ary nitarika mihitsy ny député hanao soni ny motion de censure. Zany hoe ny tena tompo ny lakile zany am'zao fotoana zao de non seulement any amin'ny tantiny Christine sy any amy dadafara. I dadafara io zay ny fiantsoana azy, andriamatoa Andry Rajoelina. Nivelan'izay ny opposition zay mieritreritra miandrandra ambadiky hoe engany eo ho tataka takan'ny ataon'ny MMM zay mieritreritra fa mikopa-kafo ary manana député ao anatin'le assemblée dia mieritreritra maina eo izy fa marimarina kokoa raha zavatra tsisy an'ny Marc Ravalomanana, tsisy an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ny fanoherana de aza manantena tsy misy ny sarotra satria ireo no piliers ny opposition. N'inon'inona lazaina actuellement je demande à Adio Andrianaina Arivelo andeha hitarika olona rapitso hidiny eny an-dalambe raha mazaka fa matoa izy mazaka de manomboka tataka ny ao amin'ny assemblée ary am'izay fotoana zay faut démontrer fa Andriamatoa Adio Andrianaina Arivelo ilay ça et en plus il sait donner les moyens de hanaraka azy ny olona am'izay fotoana zay. Sarotra zany ny raharaha misy atsika malagasy am'izao fotoana zao satria à tout moment ça risquerait de péter et alors là any amy zavatra tsy eritreretina solution. Zay noteneniko tany amy taona 2020 teny hoe mifampiresaha, mifampidiny de mbola tsy gravy de mbola tsy irréversible ny situation. Fa rehefa tonga ao anatin'ny irréversibilité zay de na eny an-tanimbary no mifankahita voasambotra am'izay fotoana zay na aty an-dafy mifampiarahaba satria mitsoaka
Mpitondra amin'izay fotoana izay. Averiko. Tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ary ao ny tenin'ny ray aman-dreny. Reto FFKM zany. Ry Marc Ravalomanana mbola manolo tanana hoe ndao ifampidinika. Fa rehefa sintoniny ny tanany, sintoniny Andriamatoa Rajaonarimampianina ny tanany hoe ampy zay, manahirana ny zavatra mitranga, fa dia sambo hotahian'Andriamanitra, sambo haresy ny ekipan'ny Rapitso, ifampidinika reto mpanao politika antsika reto satria olon-kendry, dia ny tenin'ny Kristina farany ato no raisiko hoe ny savorovory kilatonozy. Ny fitoniana sy ny filaminana ho an'ny vahoaka malagasy fa ny savorovory kilatonozy. Vita. Sady fohy no bref. Tsy haiko na fananiana ho na tsy fananiana, fa dia mazava zany fa ny député zany atsy ny lalany, fa ny gouvernemanta zany no tsy fantako atsy manoratra zany ny ato amin'ny tsara ifampizarako aminareo ny hevitry ny ato efa manomboka hitovy zao ny olona ato amin'ny YouTube sy ny Facebook maka Frantsa ho ile. Misy olona avy any Liban manaraka antsika, arabaina nareo avy any Liban, zany ny vaovao marina, tsy haiko na marina na mety mandainga tompoko, fa zay no henoko. Angstababa zao anisan'ny vahoaka hoe say ary nahazo coup de cœur saika nanerana ny nosy tamin'ny fahasahiny. Marina zany. Ny fahitako azy dia vahaolana natolotra solombavam-bahoaka Aniandry Rajoelina ny motion de censure iny, saingy tanora loatra izy. Telaza izy zany fa tsy atokantsy ivohy ny motion de censure iny. Fa kosa setran'izay dia sorin'ny Prime Ministre ho valy ny fanohanana mety izay ngambany. Ny MMM kosa aloha dia tena tsy izy nisy litika tamin'ny niaraka tamin'ny Andry Rajoelina tao hatramin'ny teteza mita, ny tokony ho izy dia mipirina mangina. Faly aho mahita anao foana zandrilahy. Za koa faly mahita anareo foana. Samby hotahian'Andriamanitra tsika mandram-peona ary tsy fantatro moa hoe iza nalainareo, fa ny fantatro dia andefa kidodo aho ary dedihena ho an'ny Fianaratsoa ty fandarana an'ity ka dia ho alefantsika ny kidodo antsika ity hery ity nangatahako tamin'ny tsy vahiny tamin'iza kandida dia nomeny andaontsika ianao jipety.
Ja, tsara ny zipety. Tsara koa ny fandaharatsika, veloma tompoko. Mandram-peona daholo veloma atsika rehetra ny Madagasikara any. Veloma finaritra daholo tokoa. Veloma.